Izay ny amin'iny vaovao iny fa sihatra maro no iasan'ny GIZ eto Madagasikara ka misy indrindra mitetika asa samihafa iara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Iray amin'ny izy ireo ny Alliance Stratégique de l'Avenir izay ho fantaritsika anatin'ity fandidiana manaraka ity. Mitondra tantsorika ho an'ny sehatra tsy miankina ny fiara-miasa Allemagne GIZ amin'ny alalan'ny Développe PPP izay manampy ny sehatra tsy miankina hahatratra ny tanjony amin'ny mahampandraraha azy ary misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Iray amin'ireo tetikasa ny Alliance Stratégique Vanille izay nijoro tamin'ny volana Novambra 2024. GIZ dia manana outil anankiray video PPP izay manampy ny secteur privé hahatratra ny tanjony amin'ny mahampandrarahana azy nefa ihany koa afaka misy fiantraikana eo anivon'ny communauté eo anivon'ny fiarahamonina zany dia misy projet anankiray zao iarahanay amin'ny secteur privé anankiray ao anatin'ny Lavanille tiako tenena hoe misokatra ho amin'ny rehetra izy io fa tsy secteur privé ty aloha zany miara-miasa aminay Simrise et Unilever, Anesambava, Antala, Anda, projet, Yarana, cofinancé izy io des mises composantes anakefatra voalohany indrindra ny resaka résilience producteur dia faharoa ny resaka services sociaux service eny anivon'ny fiarahamonina zany dia ny fahatelo ny amin'ny resaka fiantraikany eny anivon'ny ireo groupe vulnérable transfert intergénérationnel de pauvreté dia aveo moa ny ahafahana mampita izy amin'ny secteur de la vanille en général. Efa misy ireo vokatra hita taratra ankehitriny. Hita ihany hoe na dia miakatra ny vidin'ny la vanille ohatra dia misy producteur izay nofanina manokana dia afaka manao épargne, afaka mampirina zany fa tsy ilay mirobaroba fotsiny. Misy ihany koa ny fiainan'ny période de soudure fantatsika izany fa sarotsarotry ny mifehy an'izany any anivon'ny tontolo ambanivohitra dia misy ihany koa ny fiantraikany amin'ny resaka services sociaux satria mametraka izay ohatra ny amin'ny resaka assurance santé hofanina manokana ihany koa ny jeune producteur mba hanohy hiasa ihany koa anatin'ny tontolon'ny fiainana satria raha le zokiny foana ny teo dia misy zany ny tetikasa izay nataonay hoe ahoana no ahafahana manofana ireny tanora rehetra ireny mba hisy zany ny ataontsika hoe renouvellement des jeunes agriculteurs. Tanjona moa ny anohanana ny fampandrosoana ireo mpamokatra lavany any amin'ny faritra avaratra Atsinanan'Nosy izay mamelona fianakaviana hatrany amin'ny iray alina ka fanamby lehibe ny anatrarana ny fizakantena ara-toekarena. Marihana fa sehatra samihafa no iasan'ny GIZ eto amintsika ary anisan'izany ny fampiroboroboana ny fisian'ny herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azavozina na ny PRR, promotion de l'électrification par les énergies renouvelables.